tsy maintsy misy eo amin'ny fiainana ilay fotoana iray izay atsapanao hoe tsy misy aza atao intsony tapidalakale. Misy mihitsy aza tafateny hoe resy izay hita sy resintsika matetika eo anivon'ny fiarahamonina sy ao anaty réseaux sociaux. Tsarovy anefa fa tsy eo ny farany. Niaina toe-javatra toy izany koa mpianatra ao amin'ny Jaona 4:12. Izao ny tenenin'i Jesosy nampahiry azy ireo: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa, fa ohatran'ny raiko misy toerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo, ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Izany hoe tsy ny farana teo ny tantara ary mbola misy ny fanantenana. Ahoana ary ny atao satria tsy maintsy hisy ary tsy maintsy hoatrehana toe-javatra sarotra. Izao ny toro-heviny ao amin'ny Mateo 9:9: "Fankatsara ho aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany." Eto Jesosy dia manome toro-hevitra antsika ny amin'ny tokony fatohantsika eo amin'ny lalany sy ny fahamarinany. Ao amin'ny Genesis 2:13 dia misy tantara manokana: niady nandritry ny alina Jakoba sy ilay anjely, ary rehefa diva maraina ny andro dia nivika ny fotopen'i Jakoba. Teo nomboka niova ilay Jakoba lasa Israely. Nitondra fitahiana ho an'i Jakoba niady izay nitolomany nandritra n'io alina io. Tsy ny fahaizana miady izany ny zava-dehibe, fa ny faharetana ao anatin'ny ady. Tsy maintsy hisy ny fahoriana ary tsy maintsy hisy ny ady hatrehana. Izao anefa ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Jaona 4:12: "Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia, izaho efa naharesy izao tontolo izao."